Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Tratra an'izao andro alahady indray. Misaotra n'Andriamanitra lehibe antsika satria araka ny teniny any boky ny Salamo any manao hoe fahasoavana sy famindrapona anaraka amin'ny androko rehetra dia tanterana ny Tompo amiko sy aminao indray izany androany. Fahasoavan'Andriamanitra no mbola mahavelona anay sy anao a. Famindrapon'Andriamanitra no mbola nahatoza ho azy anao. Dia atao fifaliana ho anao indray ny tonga manatrika an'izao fotoana izao. Na ho antsika izay eto an-toerana, na ho antsika izay rehetra manaraka direct. Ataovy ao anatinao indray androany hoe hanovoery a Jesosy a. Hanovoery a izay rehetra efa nomenao anahy ampitomboinao indray androany. Ary izay rehetra mety nahareraka koa dia androany a hotoloranao hery be indray. Dia ataovy indray hoe manoloana anao Jesosy androany a. Eo anatrehanao ilay altara masina tsara indrindra, ilay tena ilay lehibe indrindra tsy azo refesina. Fa rehefa antsika saratsainy izany, hitantsika manoloana antsika Andriamanitra dia manana fo feno fanajana an'Andriamanitra tsika, ary manana fo feno fankasitrana, ary indrindraindrindra fo feno fifaliana. Dia na ho anay ety ambony ety ary izao dia mino fa ho miramirana izay hitanareo eny am-toerana eny a. Dia izay koa mba hitanareo miramirana eny an-toerana eny a, hoe mahita olona faly hideran'i Jesosy indray androany a, ahita olona faly hivavaka amin'i Jesosy indray androany a, fa indrindraindrindra olona faly a iona n'ilay mpanjaka ny voninahitra. Dia hivavaka tsika amin'izao fotoana izao a, ametraka ny zavatra rehetra eo am-pelantanan'ny Tompo a. Dia mamerina foana pour vous les enfants, c'est vrai que le culte il va être en malgache. Mais on va prier pour que le Saint-Esprit touche votre cœur et que vous soyez concentrés durant le culte d'aujourd'hui. Nifavaktsika rano. Andriamanitra ray tsara indrindra. Lehibe voninahitra. Ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Ilay adzay ny olo-masina ao an-danitra ao fa na dia izay aza nofinidinao koa ary tonga eto amin'ity toerana ity. Dia tonga manaja anao, tonga amin'ny fona indray zay Jesosy manatona anao a. Satria torotoro anao zay, torotoro anao ny fanahinay. Fantatra fa raha tsy ianao a dia tsy tahaka an'izao izay tsirairay avy. Mety misy marary, mety misy reraka, mety misy kivy sy ketraka. Fa rehefa ianao no nanangana sy ny taona dia faly izay mideranao androany. Ankehitriny aran'i Jesosy a mame voninahitra anao zay. Izay rehetra ataona eto, izay rehetra ankalazana ianao Jesosy a dia raiso antra manopofona tonga eo anatrehanao. Ataovy mampanokatra lanitra ny fiderana ataona androany. Ataovy tonga tena hoe ho fitahipanao any tsirairay avy izay rehetra ataona eto androany. Ary mangataka anao mindrindrandrindra Jesosy a. Aoka ianao hiasa tanteraka amin'ity androandroany ity indray. Mesama hery Jesosy a. Ataovy ho reny sy tsapany andray androany fa eto ny fanatrehanao. Ataovy tsapanay fa nay masina fa mandrakitra anay eto ianao androany. Misaotra anao ny amin'ny tsirairay avy izay nitaominao indray tonga eto amin'ity toerana ity. Dia aoka tsisy ho verimaina izay rehetra tonga eto, izay rehetra ataonay eto. Fa tena hery vaovao ny ivoanay eto Jesosy a. Tena azoto hitady ianao foana izay. Azoto hiazakazaka aminao foana izay Jesosy a. Misaotra Tompo malalo. Dia miandrandra anao izay fanay masina. Miandrandra anao izay aoka tsy ho fatiantoka izay rehetra ataonay eto a. Fa ho feno fitarianao ririany. Midina fanay masina. Mameno anay fanay masina. Fa mila anao tanteraka izay. Halleluja. Amen. Ao anatin'izany a. Dia andaontsika hiteny mihitsiny hoe ilaiko ny herinao. Tsy manaiky fanay masina raha tsy kasianao indray. Casino we die.
Couronné vainqueur. Jesus tontsika dia
Jesosy nandriesy ny fahafatesana. Jesosy mahery a. Tsisy toa azy. Je prends plaisir à savoir que tu es court et vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami, mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé, alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. La mort n'a pu te retenir. Tu es couronné vainqueur. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé.
ny fasana dia tafatsangana ianao tamin'ny andro fahatelo ary tao anatin'izany indrindra no nanehoanao ny mahandriamanitra lehibe anao Jesosy zanak'ilay ray ao ambony ao fa mahay manao ny zavatra rehetra ianao mahay manangana ny zavatra rehetra ianao dia androany izay rehetra rava ao anatin'ny fiainanay Jesosy angatahaka aminao atsangano indray zany na finoana zany na fanantenana zany dia atsangano indray zany Jesosy manomboka androany. Ô Dieu, ao anatin'ity ry ty dia manasa anao hitsangana iteakintsika ao anatin'ity anankiray ity hideran'ny tompo ao anatin'ny fifaliany manasa anao hitsangana manasantsika tompo hitsangana. comme
Andriamanitra nanatry ny anaranao. Halleluja, halleluja. Amen. Dia mbola misaotra an'Andriamanitra lehibe isika natratra ty andro alahady ity. Raha nanomboka ny fotoana dia ozy izy ilay mpanompon'Andriamanitra teo hoe raha nanaraka isika dia ozy hoe velonaina, araba fa velonaina. Zava-dehibe tokoa izany satria ny aina dia avy amin'Andriamanitra. Raha namorona izao tontolo izao Andriamanitra dia izao samihafa. Hoe misy ny biby dia nisy ny misy ny anina. Fa zasy ianao ny zanak'olombelona dia tena hafa mihitsy nanambaran'Andriamanitra antsika satria nahoana ny volavolaina tamin'ny feta isika dia izao ny zava-dehibe. Ny fofinain'Andriamanitra no meny anao, meny anahy. Zany no matoy izao antsika isanao mbola sitrany no famindram-pony mahatonga anahy antsika isanao mbola velonaina. Ka zato tsinitsininy zany fitiavan'Andriamanitra zany satria tsy mitovy amin'ny biby isika, tsy mitovy amin'ny zava-maniry isika, fa tsika hafa mihitsy amin'ny zava-boarin'Andriamanitra. Ka dia izao dia rao Andriamanitra fa izy ny tompon'ny fiainanao. Miaravantsika koa izay manaraka amin'ny tambajotra tserasera. Tsy tongatonga foana fotoana tahaka izao fa misy antony avokoa eo anatrehan'Andriamanitra matoy ianao mbola velonaina dia mbola misy antony ilain'ny tomponao, misy antony ilain'ny tompo amin'izao andro faran'izao satria efa akaiky ny farany havana. Ka dia amaky ny salamitsika raha tsy vita amin'ny vavaka fiderana zay vao mipetraka. Amaky ny salamitsika salamy 2:20 fa tsikitsika daholo ny andininy rehetra. Rehefa vita vaky ny salamy 2:20 dia anao nira ny fiderana isika hira fifoazana bokirantsika fifoazana fa 5:20 hoe asandrato avo reny hiranao. Zany no andrasan'ny tompo aminao hoe hidera anandratra ny anaran'ny masina satria avo izy. Dia mivavaka isika zay vao hiara hipetraka. Salamo hiara-tsangatsika amaky salamo 2:20 vakio mafy. Zay no sitrapon'ny tompo amaky mafy tsika satria raha tonga eto ianao mety hoe nandritra ny herinandro mety navesatra ny fiainana. Fa kosa raha hiditra eto amin'ity tenipon'Andriamanitra ity dia misy antony. Ka raha hivoaka eto ianao dia ho maivana anana azo fahasitranana, azo ny fitahiana rehetra avy amin'Andriamanitra. Ka dia hovakitsika amin'ny anaran'ny tompo ny falamy manao hoe tsara ny deran'i Jehova sy ankalaza ny anaranao ry avindrindro, ary anambara ny famindramponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina, amin'ny valia torofolo sy amin'ny feo tokanga. Fa nataonao aho Jehova, ny asan'ny tananao no biko. Jehova akory ny alehibe ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Ny kentrina tsy mahalala izay ihany ary ny adala koa tsy mba mahalala. Raha mitsiry tahaka ny ahitra ny ratsy fanahy ary mamono ny mpanao ratsy rehetra dia zany no fandinganana azy mandrakizay. Nefa ianao Jehova indrindra izay. Fa indreo ny fahavalinao Jehova fa indreo ringana ny fahavalinao. Miahaka mpanao ratsy rehetra fa ny tandro kosa sandratra ao ho tahaka ny amin'ny ombomanga. Miositra diolilo vaovao aho ary faly ny masoko mahita ny fahavaloko, ary finaritra ny sofiko mandre ny ratsy fanahy izay efa mitsangana mely ahy. Ny marina molomolona tahaka ny rofia, isandrahaka tahaka ny sederan'ny Libanona izy. Efa nambenoka amin'ny trano Jehova izy ka maniry eo akianjan'Andriamanitsika. Mbola manorobona ihany izy na dia efa antitra azy. Dofodofotra sy maitso izy mba hanambara ny maitso Jehova vatolampy izay tsy misy tsiny. Amen. Ataontsika maritona ny hirantsika, asandrato avy reny hiranao, hiram-boky hirantsika fifoazana fa 5:20.
sandrato avorenirana ka dia laudai pansaka lehibe Sauta ira fiderana sauta atoloreate sauta ira fanatana akawana dia manita dia zainu dia kami buruna izai mahala la mankasitaka Ramila yamadi tapamuruna handua manadina esate sauta ira fiderana sauta atoloreate sauta ira fanatana akawana dia manita Badira wizawandia manita izinuma resina meluna malad na finalita izenu paluana esate esata ira fiderana sata andalorea sata fanatana akawana dia manita lehibe tokony fitiavany ny malalany lerahiny tety mba hanandratra hanao nane ompandrovany ery esate esata ira fiderana sauta atoloreate sauta ira fanatana akawana dia manita tumpo izy ka hatero asina vola sy arena azy rahate dianao no sitrany oraisina manolora denare esate esauta ira fiderana sauta atoloriate sauta ira fanatana akawana dia manita ivavaka sika zany tokoa Jesosy ny hira fiderana tolotrainao amity alahady marainy ity andronao androany andro zapatanao miendrika ny saorana mandrakariva ianao ny amin'ny fiainanay matoy zay velona trapamonjena tahaka ity Jesosy toy ny famindramponao ka tsy hainay tsy saotra tsy hainay tsy hidera tsy hainay tsy hanao ny hira fiderana Jesosy amity marainy ity fa Andriamanitra lehibe Andriamanitra matahotra ianao ka zany no hiranay tompo malala ny lohalika rehetra andohalika manoloana ny seza fiandrainanao ny lela rehetra dia hidera sy hihira ho anao mandrakariva Jesosy Kristy dia avy manetre feo ny izao fotoana izao satria araka ny teninao hoe eo amin'ny toerana hitsonareo ny anarako ianao eo no enoko anareo ary eo koa mbola hitahiako anareo zany fitahiana matretika zany Jesosy no andrasanay aminao satria ianao no Andriamanitra lehibe Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka tetetany ka dia mametaka izao fotoana izao Jesosy eo ambanin'ny fahenanao sy ny fitiavanao amen pesaka sika tompoko alohan'ny araisantsika ny sitranimpon'Andriamanitra amin'ity alahady marainy ity ry havana dia mbola hanao hira isika hanao hira isika hira FPTM enina amby 70 ny andininy voalohany sy fahatelo ihany hiantso ny fanamasina mandrakariva mba hanokatra ny fanahintsika andraisantsika manina izay tena teny sitrapony amin'ity androany marainy ity hira FPTM enina amby 70 avy fanahy masina ny andiny voalohany sy fahatelo ihany
fahatelo. Zokafene fanaira etena teavana ny bebotsika andrasitsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity maraina ity bokin'ny Efesianina toko fahaefatra. Efesianina toko fahaefatra dia ny andiminy 7:20 sy 30. Efesianina fahaefatra 7:20 hatramin'ny 30. Rehefa hitatsika dia mivakina zao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka tsalokan'ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony hanaovana mba hahazon'ny miaino fahasoavana ary aza mampalahelo ny fanahy mason'Andriamanitra izay nansiana tomboka anareo ho amin'ny andro fanavotana. Amen. Izay indray ny sitrapon'Andriamanitra tonga amiko sy aminao amin'ity alahady maraina ity. Aoka tsalokan'ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony hanaovana mba hahazon'ny miaino fahasoavana. Raha nandritry ny herinandro zasy ianao nandalo zavatra maro samy manana amin'ny adi-piaina moa ny olombelona fa eto ny tompo dia hoe aoka ny vavantsika tsy teniteny foana izay ny dikany maloto io satria amin'izao firoronan'ny andro mandroso zao dia miazakazaka ny olona amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny fomba fiteny, ny amin'ny fomba fihetsika, ny amin'ny zavatra atao dia miazakazaka avokoa. Dia androany ny tompo miteny hoe aoka ny vavantsika mba zavatra tsara mba aloka ny vavantsika ho fampandrosoana arak'izay tokony hanaovana mba hazon'ny miaino. Inona moa zany raha za zao miteny an'izany dia zao raha miteny zavatra ratsy ahy zany dia tsy hampandroso ny olona ao anatin'ny valan'Andriamanitra ao anatin'ny vala. Nefa izay mihitsy no antom-pisitsika kristianina hoe mba hidiran'ny olona tsy mino na ny tsy mino ary eny na le olona nareo izay miverin-dalana dia tokony hanana teny montina, teny feno fahendrena. Izay ny teny tokony aloka ny vavantsika satria indray ny olona rehefa ao anatin'ny fahatezerana dia teniteny foana mety teny ratsy mihitsy aza. Dia izay no sitrapon'Andriamanitra amiko sy aminao. Aoka ny vavantsika mba hanana teny soa, mba hanana teny tsara, mba hampandrosoana ny hafa ao anatin'ny valan'Andriamanitra. Aoka ny fanan'Andriamanitra ampitsoetra n'izany teny izany ho ampotsika tsy raray avy. Ka andinika an'izany tsika ary hopetreretana n'izany sitrapon'Andriamanitra izany hoe aoka ny vavantsika mba teny zavatra soa sy fahasoavana ho an'ny olona manodidina antsika, manomboka amin'ny tokantranontsika, manomboka amin'ny fiara-miasa, manomboka amin'ny fiarahamonina. Izany no sitrapon'Andriamanitra ny androany ity. Ka dia ho fieritreretana n'izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana dia hanao hira ray isika. Hira boky hitantsika ihany 7:40 46 azafadoko 7:40 ho fandinihana izany sitrapon'Andriamanitra amiko sy aminao izany hoe tamin'ity herinandro sao dia niteny maloto, sao dia niteny ozina isika tamin'ny zavatra rehetra ny andehanantsika. Aoka ny fanahiny ampibitsika antsika ampatsiahy satria mila hibebahana izany zavatra izany ry havana. Ataontsika ny hira 7:40 ny andininy voalohany sy fahatelo ry mpanota mahantra. Voalohany
verse fatoela. No tamata pampanaru isa faulevuniti taniti emia tute sosif kamitati yana biferena yana kabudi mitangana yana paudia isa faurai sini tuputi timbayeno nave femi biti kawe mi fere nari udimani nyandin fatelu ripanu tamata iwe ake marube mafalueti Emia tutte suscita ya ruana saulani mitangana yana kamute ya isa paurai sini tupote timbayeno na fefe mebiete kawe ivavaka sika manona zany sitrapon'Andriamanitra zany na antanteraka ve sika ary nisy teny mety nampalahelo an'Andriamanitra dia izao ifonana aminy azy zany amin'ity maraina ity zay izy ihany no afaka amela ny fahotantsika amin'izay teniteny maloto teniteny foana zay vitantsika teo anatrehany ka dia hiaraka ionika ivavaka sika ry Jesosy zokomo malala anay eo zay indray no teno menao anay tamin'ity maraina ity misaotra ny amin'iteny satria mbola miteny aminay mandrakariva ianao matonao miteny aminay Jesosy dia mbola tianao zahay tsy tianao zay andeha amin'ny lalan-dratsinay tsy tianao zay andeha amin'ny ny amafony lohana indraindray satria manitra zay Jesosy na maheno ny sitrapon'ny teninao dia indraindray dia tsy manaraka izay fa nataonay ihany nataonay tompo malalo hitanao ny tao anatin'ny fonay tamin'ity herinandro ity hitanao ny andehanan'ny tongotray hitanao ny andehanan'ny sainay hitanao ny andehanan'ny fonay Jesosy fa mety tena nisy teny tokoa maloto nalaoko ny vavanay tompo malalo hifonana eo anatrehanao zany satria ianao no Andriamanitra mpamela heloka ilelo Andriamanitra mamindra fo ary tena mandriamanitra anao dia hoe raha vao mijery anay ianao dia tay anisy soanay tsy tanteraka aminay nefa zany Jesosy raha mbola maloto ny vavanay raha mbola maloto ny sainay raha mbola maloto ny fonay dia tsy tonga aty aminay zany fahasoavanao zany ka ankehitriny dia manavao indray zay Jesosy ny fahalora tena anay ho diovinao indray amin'ity maraina ity zahay asory zay mbola loto mipetrapetraka nanaton'ny fonay ongoto Jesosy ongoto mihitsy mba ahafahanao mitoetra no anatin'ny fonay ao ahafahanao mitoetra indrindra ny amin'ny fiainanay ka dia misaotra ny amin'ny famelan-keloka misaotra ny amin'ny fanasanao Jesosy satria ianao ihany le Andriamanitra mpamela heloka ianao ihany no Andriamanitra afaka mamafa ny fahotanay ka izany no niantsona ianao izany no niantsona ianao mandrakariva mba tena hoe eo anilanay mandrakariva ianao Jesosy Kristy dia amin'ny anaranao no amiatrany an'izany vavaka izany Jesosy amen rehefa ivavaka sika efa nandinikitsika tsiraray avy hoe navelan'i Jesosy Kristy ny fahotantsika dia hiaraka isangantsika handray ny teny famelan-keloko safatoko ino tsara ny famelan-keloko satria raha tsy voavela heloko sika tsy ahazo fitahiana tsy ahazo fiainana avy amin'Andriamanitra zay mivaky toy izao manao hoe fa Andriamanitry ny famelan-keloko ianao ka miantra sy mamindra fo maharo-po sady be famindram-po ka dia tsy mahafoy azy amen mipetraka sika tompoko
mangataka ny tompon'andraikitra amin'ny 10 minitra mba hiakatra hanao ny anjara fanompoana tompoko. Bonjour les amis, comment allez-vous ce matin? Vous êtes sûrs? Je vois pas trop des sourires sur votre visage, hein? Vous êtes sûrs que ça va? Ok, je vous invite à vous lever pour prier. Les enfants, les jeunes, merci. Prions. Seigneur, merci encore pour ce temps. Merci Seigneur pour ce dimanche que tu nous donnes. Merci parce que tu nous permets encore Seigneur de nous réunir pour célébrer ton nom, pour t'adorer, te louer et aussi Seigneur écouter ta parole. Seigneur, voici les 5 minutes. Je les remets entre tes mains. Et Seigneur, tu m'as choisi pour faire le partage. Alors je te demande Saint-Esprit vraiment de me remplir et de conduire ce temps. Et je prie pour le cœur de chaque enfant, que vraiment Seigneur, ta parole demeure en eux, que ta parole apporte du fruit Seigneur dans leur vie. Et nous prions aussi pour nos amis, nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être avec nous ce matin, là où ils sont, peut-être qu'ils se reposent, peut-être qu'ils sont en vacances. Je te prie Seigneur de les garder, de les protéger et qu'ils ne t'oublient pas aussi Seigneur pendant leurs vacances. Et merci pour ce temps, merci Seigneur parce que tu nous donnes le privilège de te connaître. Merci parce que tu nous donnes le privilège de venir à toi Seigneur tel que nous sommes. Et merci pour ton amour infini, merci pour ton amour inconditionnel pour chacun de nous. Et que toute la gloire, Seigneur, te revienne à toi seul. Ton nom Jésus que nous avons prié, que nous avons uni nos cœurs, nos pensées. Amen. Comme la dernière fois, j'ai une petite vidéo pour vous. Je vous invite à vous concentrer et puis à dans 3 minutes. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « L'importance de l'intégrité ». Il y a quelques années, un prédicateur accepta d'aller servir Dieu à Houston, dans le Texas. Un jour, peu après son arrivée, il prit le bus pour se rendre au centre-ville. Une fois installé, il réalisa que le chauffeur lui avait accidentellement rendu 40 cents de trop. Il pensa, tu ferais mieux de rendre ces 40 cents, ce serait mal agir que de les garder. Puis, il pensa à nouveau, oh, oublie, ce ne sont que 40 cents après tout, qui se soucierait pour si peu? De toute façon, la compagnie de bus se fait chaque année des bénéfices monstres. Ces 40 cents ne vont pas leur manquer. Accepte-les comme un don de Dieu et tais-toi. Arrivé à destination au moment de sortir du bus, il hésita, puis tendit les 40 cents au chauffeur en disant « Monsieur, vous m'avez rendu trop de monnaie. » Le chauffeur lui sourit, puis répondit « Êtes-vous le nouveau pasteur de l'église de cette ville ?»« Oui, monsieur. » « Eh bien, depuis un bon moment, j'avais pensé fréquenter une église. Je voulais juste voir comment vous alliez réagir si je vous rendais trop de monnaie. Je vous verrai donc dimanche prochain dans votre paroisse. » En sortant du bus, le prédicateur dut se cramponner au premier réverbère pour ne pas tomber. Et il dit « Oh mon Dieu, j'étais à 2 doigts de vendre ton fils pour 40 cents. » Nos vies sont la seule Bible qu'un bon nombre d'hommes et de femmes liront durant leur temps sur cette terre. Cette histoire est l'effrayant exemple de comment notre entourage nous regarde en tant que chrétiens et comment ils nous testeront comme tels. Restez toujours sur vos gardes et souvenez-vous, vous portez le nom de Jésus sur vos épaules lorsque vous affirmez être chrétien. Alors, surveille tes pensées, elles deviennent paroles. Surveille tes paroles, elles deviennent actions. Surveille tes actions, elles deviennent habitudes.
Surveille tes habitudes, elles deviennent caractère. Surveille ton caractère, il influencera ta destinée. Merci. Retrouvez un jour une histoire sur 3W. Voilà. Alors notre thème de ce matin, comme vous l'avez pu voir, c'est l'intégrité. À votre avis, qu'est-ce que l'intégrité? Comment pourrez-vous définir l'intégrité? Être intègre, oui. Fidèle. Je vais vous donner la définition dans le dictionnaire, pardon. Il y a plusieurs définitions, hein, du mot intégrité, mais je pense que ce qui convient ce matin, c'est cette définition-là. L'intégrité, c'est la qualité de quelqu'un, de son comportement, d'une institution qui est intègre, honnête. Donc, petit synonyme d'intègre, intégrité égale honnêteté. Quand on dit de quelqu'un qu'il est intègre, on dit qu'il est honnête. Alors j'ai un petit mise en pratique, enfin mise en situation, vous avez bien suivi l'histoire. Imaginons un jour une amie dans ta classe te dit que une personne lui a volé son stylo. Tu vas sûrement te dire que voler, c'est pas bien, n'est-ce pas? Parce que tu sais bien que voler, c'est mal. Et puis, plus tard, dans la même journée, tu es en train de faire du shopping au centre-ville avec tes copines, tes copains, ta famille, je sais pas, ta sœur. Et tu vois 5 € tomber de la poche d'une personne qui marche juste devant toi. Maintenant, tu as le choix. Si tu penses vraiment que voler, c'est pas bien, et que tu es une personne intègre, qu'est-ce que tu devrais faire alors? Exactement. Tu interpelles la personne, tu lui dis « Excuse-moi, t'as fait tomber 5 €, tu lui redonnes. » Comme le prédicateur dans la vidéo, tu laisses ce qui est juste guider tes actions. Et c'est ça l'intégrité, c'est laisser les choses juste nous guider. Dieu nous demande d'être des personnes honnêtes et d'être quelqu'un d'intègre. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible, d'histoires intéressantes sur des gens qui sont dans des situations intéressantes où ils n'avaient pas justement d'intégrité. Par exemple, l'histoire de Ananias et Saphira, sa femme, que je vous invite vraiment à lire en rentrant de l'église tout à l'heure. L'histoire se trouve dans le chapitre 5 des Actes. Et vraiment, je trouve que l'histoire, elle est intéressante. Et elle nous montre comment une personne peut ne pas être intègre. Et en imaginant l'histoire tout à l'heure, imaginons que le prédicateur, il n'aurait pas donné les 40 centimes. Qu'est-ce qu'il aurait montré comme exemple? Alors que le chauffeur, il savait très bien ce qu'il faisait. Hein. Il faisait ça juste pour le tester. Il aurait montré un mauvais exemple de ce qu'est être un homme de Dieu. Et cette histoire aussi nous montre comment les gens autour de nous, notre entourage, ils nous regardent en tant que chrétiens. Et ils nous testent en tant que tels. Et comme il l'a dit tout à l'heure, le pasteur, souvenons-nous que nous portons le nom de Jésus quand nous disons que nous sommes chrétiens. Et ça me fait penser, en fait, comme je vous l'ai dit, mes petits partages, ça a toujours un rapport un petit peu avec ce que je vis. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait, cette semaine. Cette semaine, on est allé manger avec ma sœur, parce qu'on est des gourmandes, hein, comme vous le savez. On est partis manger à deux des petits sushis. Et du coup, le caissier nous rend la monnaie et tout. Et on allait pour s'asseoir, on attendait le repas. Et puis, j'arrêtais pas de compter. Je me dis, mais est-ce que c'est moi qui ne sais pas compter? Ou est-ce que c'est la personne qui donne en trop? Puis je recompte, et je dis à ma sœur, mais ouais, je crois qu'il nous a donné en trop. Hein. Et c'était même pas 40 centimes, c'était 10 €. J'ai dit, il nous a donné 10 € en trop, je crois, vas-y, compte, essaie de compter. Bref, on a compté, puis on s'est dit, non, vas-y, on va leur dire parce que ça se fait pas.
Et donc on a dit, caissier, voilà, vous nous avez donné 10 € en trop. Puis il était surpris, il a dit, franchement, je me rappelle plus trop ce qu'il avait dit exactement, mais en gros, il était super étonné qu'on lui rende les 10 €. Enfin bref, tout ça pour dire que soyons des personnes intègres, parce que nous portons le nom de Jésus. Et pour terminer cette petite leçon, je vous laisse avec un verset qui se trouve dans Proverbe 11:3. Fanny, si tu peux afficher, s'il te plaît. Je peux demander à quelqu'un de le lire? Comme ça, vous participez un petit peu. Océa, tu peux lire, s'il te plaît? Vas-y, lis debout, c'est pas grave. Amen. Voilà. Que nos actes soient toujours guidés par l'honnêteté et l'intégrité. À Dieu seul soit la gloire. J'inviterai Larry à venir prier, s'il te plaît. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et bénis, Seigneur, tout le monde ici. Bénis ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Et protège-nous du mal. Pardonne ce qu'on a fait qui n'est pas en ta volonté, s'il te plaît, Seigneur. Et fais que le reste du culte se passe bien. C'est en ton nom que je fais cette prière. Amen. Ny saotra fanompintsika ny amin'izay 10 minitra sekola lahatra izay. Tompo olona ny tompo dia mila olona marina mahitsy fa tsy endrika ivelany sanatria fa no natofo hoe dia reo ve no amadianao an' Jesosy ka raha ny teo araka lianina teo mba dia magaga fa tsy ho amintsika ntsony anie zany. Kristianina ve dia mbola hanozona olona sanatria kristianina ve dia mbola hiteny ratsy ohatr' izany le izy fa io pratika amin'ny fiainanao zavatra tonga amintsika amin'ny isan'andro ny tenin'Andriamanitra ka alohan'ny hitsanganan'ny mpanompony hitondra ny teny dia anao hira isika andraisantsika ny vaky teny sy toriteny. Hira ataontsika dia hira amin'ny bokin'ny FPTM fa 500 FPTM fa 500 mbola mangataka amin'ny fanahy masina maharakariva mba tena hoe hanokatra amin'ny fanahintsika ny fahazavain-tsaina andraisantsika marina hoe inona marina moa ny antom-pisika eto amin'ity tany ity ary inona no hoe raha mbola tonga amiko ny teny raha tonga aminao ny teny inona no raisinao ho henonao fotsiny hoe sanatria hoe mpihaino mpanadino sanatria fa tena ho tokony mpihaino mpakatoa ary raha makatoa isika dia manaraka antsakany sy andavany izay tenin'Andriamanitra. Ataontsika ny raha 500 ny FPTM ny andininy voalohany sy faharoa ihany. Efa nampanazava miandrandranao mandrakariva anazavanao anatina tsy mandrakariva ny andininy voalohany sy faharoa. Tsakasika fanazava ny andrandranao aza ela fatongava domine fanaina mba fantatray mazava zay vi Jesús eterna aracani tumbana amina zainana
afaka mipetraky nareo tompoko. Iala iondrika ivavaka tsika. Ry Jesosy Kristy zokinay io, ilay niantso sy nifidy anay, ilay mbola niteny anay fa tsy ataoko mpanompo intsony ianareo, fa ataoko hoe sakaiza. Saotra anao satria ny sakaiza tokoa dia tena tia amin'ny andro rehetra. Saotra anao ny tamin'ny tapany voalohany rehetra iny Jesosy a, ny teneninao taminay fa tianao tokoa izay, adio saina, adio fo, adio fijery, adio fiteny, mba tena olona tena hoe mahitsy eo anatrehanao, satria izay rehetra mandeha ao anatin'ny fahitsiana Jesosy a, no ombanao sy hotahianao. Fanampin'izany efa Jesosy dia mbola te hampianatra anay koa ianao amin'izao fotoana izao, amin'ny alalan'ny teninao Jesosy a, ka dia mangataka ny fanainao masina mandrakariva mba hitari-dalana ialoha ao anatin'izao fotoana izao indray. Ka raha maka ny teny Jesosy dia aoka tsisy ho latsaka fa voambary eto izay rehetra voasoratra ao, tsy hampiana tsy hanalana Jesosy a, fa mba tena ho teny marina ka hipaka aty anatin'ny fonina tsirairay avy. Dia mitsandrata Jesosy ao anatin'izao teny izao indray, ao anatin'izao tapa-manaraka izao voninahitry ny anaranao a, izay rehetra ataonay. Dia reso anao rery ihany ny dera sy ny laza ny hery sy ny anjara ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mbola ao ampitomboana amintsika mandrakariva ny hery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray. Ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika amin'ity anio ity a, dia arak'izay voasoratra amin'ny bokin'ny Deutéronomie, Deutéronomie toko 7 a, ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Dia avy eo tsika mivadika ao amin'ny bokin'ny Salamo 14 a, ny andiny 4 ihany. Deutéronomie toko 7, ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Dia avy eo a Salamo a, toko 14, ny andiny 4. C'est dans Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 28. Et après dans Psaume, chapitre 16, verset 4. Amin'ny anaran'i Jesosy, soramandry ny soa izay ho valon'ny fanarahana an'i Jehova, ary ny loza izay anjony miala aminy kosa. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehova Andriamanitra ianao, ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia asandratra Jehova Andriamanitra ao ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon'i Jehova Andriamanitra ianao. Ho tahina ianao ao an-tanàna, ary ho tahina ianao any an-tsaha. Ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ary ny ateraky ny biby fiomponao, dia ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondra manosinao. Ho tahina ny arinao sy ny vilia fanaova-mofonao. Ho tahina ianao raha miditra, ary ho tahina ianao raha mivoaka. Atolotry Jehova ho resy ao anoloanao ny fahavalonao, izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray no ivoahany anatona anao, fa lalana fito kosa no andosirany hiala eo anoloanao. Andidiny fitahianao aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao, ka hitahianao izy any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ao anao. Anandratra anao ho firenena masina ho azy Jehova, arak'izay nianianany taminao, raha mitandrina ny didin'i Jehova Andriamanitra ao ianao ka mandeha amin'ny lalany. Dia ho hitan'ny firenena rehetra ambony tany fa ny anaran'i Jehova no antsoina aminao, dia atahotra anao izy. Ary ataon'i Jehova manana ambiamby izay asoanao, dia ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiomponao, ary ny vokatry ny taninao, any amin'ny tany izay nianianan'i Jehova tamin'ny razanao omenanao. Ho voan'i Jehova ho anao ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa andatsahany ranonorana amin'ny taninao, amin'ny fotoany sy hitahiany ny asan'ny tananao rehetra. Ary ampisambotra ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy hisambotra. Dia ataon'i Jehova lohany ianao fa tsy ho rambiny, ary ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany, raha mihaino ny didin'i Jehova Andriamanitra ao, izay andidiko anao anio, ka mitandrina sy manaraka azy. Ary aza miala amin'ny teny rehetra izay andidiko anao anio, na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, anaraka Andriamankiavaka hanompo azy. Fa raha tsy mihaino ny feon'i Jehova Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny izay andidiko anao anio, dia ho tonga aminao sy hahatratranao izao fanozonana rehetra izao. Hozony ianao an-tanàna, ary hozony ianao any an-tsaha. Hozona ny arinao sy ny vilia fanaova-mofonao. Hozona ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ary ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondra manosinao. Hozony ianao raha miditra, ary hozony ianao raha mivoaka. Ampandehan'i Jehova aminao ny ozona, dia orooro sy fampitahorana amin'izay rehetra ataon'ny tananao. Mandra-paringa ianao sy mandra-palaninao faingana
noho ny faratsin'ny nataonao tamin'ny nafoizanao ahy. Ampiraiketiny Jehovah aminao ny arety mandringana, mandra-pandany ianao tsy eo amin'ny tany izay efa hidiranao holovana. Ary arety mahasahozanina sy tazo mahamay sy famaizana sy hafanana mangotraka sy andro miantona sy varimainy rivotra na maty fotsy no amelezan'i Jehovah anao, dia hanentsika anao ireny mandrapahalan'ny ritra anao, ary hovaraina ny lanitra ambony lohanao, ary hoviany tany ambaninao. Ataon'i Jehovah vovoka sy jofo ny ranonorana amin'ny taninao, avy any an-danitra no idinan'izany aminao mandra-paharinga anao. Atolotra Jehovah ho resy eo alohan'ny fahavalonao ianao, ka lalana iray no ivahanao hiady aminy, fa lalana fito kosa no antsiranao hialo anoloany, dia ho mpanjenjena any amin'ny fanjakana rehetra ambony tany ianao, ary ny fatinao any voromanidina rehetra sy ny bibidia ka tsisy anetaitra azy. Amelin' Jehovah anao ny vain'ny Egipta sy ny tomboka sy ny atina, ary ny azaka izay tsy atsy-panafody, ary amelin' Jehovah anao koa ny fahadalana sy ny fahajambana ary ny fahaverezan-kevitra. Ho faranantsika eo amin'ny bokin'ny Salamo 4:4. Ho be ny fahoriana izay manovan'Andriamanitra takala ny hafa, tsy mba hanatitra ny fanatitra ahidiny aho, ary tsy mba ho tonono molotra ny anarany. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Vavakantsika Tompo, tonga ny fotoana Jesosy anambarana ny teninao, mangataka ny herin'ny fanamasinao mandrakariva Jesosy, hitaridalana anay, ameno anay amin'izao ora sy fotoana izao, mba tsy andehananay meloa lalana anao, fa ianao mihitsy ny fanamasina no hidonginay, ka angatahanay hitaridalanay tsirairay avy, hampazava ny sainay, hatakaranay Jesosy izay tena tianao ambarandray amin'ity androny ity. Mpanomponao ihany Jesosy, tsy mahay na inona na inona fa matoko kosa, fa ny herin'ny fanahinao ny efa miasa amin'izao ora sy fotoana izao, hatramin'ny andohan'ny fotoana mandraka ankehitriny Jesosy dia tovy tsapana eto, fa miteny aminay tsirairay avy ianao amin'ny alalan'ny teninao, satria masina ny teninao Jehovah Andriamanitra tomponay. Dia miteneny ianao Jesosy amin'ny alalan'izao mpanomponao izao fafantsona fotsiny ihany hampita ny hafatrao. Makasitraka indrindra Tompo mametraka ny teny rehetra eo am-pelantananao ho voninatrao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Io ny tenin'Andriamanitra angalatsika fampianarana viavana amin'izao maraina izao. Misy safidy omen'Andriamanitra antsika, na fiainana na fahafatesana, satria hoy izy hoe raha mihaino tsara ny feon'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina naraka ny didiny rehetra izay andindiko anao anio, tsy raha-pitso fa anio indray zany. Misy didy omen'Andriamanitra antsika, dia efa nanomboka hatramin'ny fiandohana teo hatrany amin'ny louange, hatrany amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia misy teny nambaran'Andriamanitra teo. Zao fanandro zao ry havana dia tena hita mihitsy ny hoe dodina sy maiky Andriamanitra. Maiky Andriamanitra satria te hamonjy ny olona. Dodin'Andriamanitra satria marobe na dia ambara isan'andro ary hoe tandremo any ny didiko Jesosy tsy mangataka na inona, izay fotsiny angatahany, tandremo ny didiko. Dia fantatritsika tsara ny didy izay omen'Andriamanitra, be dia be ny didy omen'Andriamanitra. Ary vaninandro zao ry havana tena hoe miala nenina mihitsy Andriamanitra amin'ny fomba maro ny hitadiavan'ny olona, satria tiantsika. Dia fomba maro be no hitadiavan'ny ondriny amin'ny alalan'ny internet, amin'ny alalan'izao fotoana izao akanisy ty am-piangonana izao, amin'ny alalan'ireny mpanompo mitory teny eny tontolo rehetrarehetra eny, satria maika azy dodiny izy dia mihazakazaka, satria tiany ianao ilay malalany, ianao ilay sitrany, ilay tsy tiany ho very ianao, ilay tiany ho afaka ianao, tiany hanana fitsaharana ianao, tiany hanana fiadanana ianao, tsy tiany ianao
hitoetra amin'io toetra izay mety mampisaraka azy aminao io dia tsotra fotsiny tenin'Andriamanitra hoe tandremo ozy izy didiko eno ny teniko. Raha mahitsitsika ry havana dia ny zavatra misy amin'izao vaninandro izao dia tena mivadibadika daholo, tsy arakaraky ny eritreritrintsika. Io dia efa voambaran'Andriamanitra mihitsy hoe na dia efa maminany taloha tsika mahafantatra hoe rehefa maitso ny ravina, rehefa jaune ny ravina dia automne zany izao, rehefa tsisy tsony ny ravina dia fantatritsika tsara hoe izao ilay vanim-potoana. Fa izao vanim-potoana izao tena hoe vanim-potoana tena hoe mahavariana mihitsy satria Andriamanitra te hiasa. Any amin'ny avaratra izao dia maninona any latsaka ny avandra. Aty amin'ny tany avaratra moa dia aty inona? Atsimo. Inona ny aty ambany? Atsimo. Aty amin'ny atsimo mafana be. Tena hoe mahavariana mihitsy ny fiasan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao fa tena miovaova. Ary dia ny olona koa dia tahaka an'izany, miovaova. Fa Andriamanitra rery ihany tsy miova. Izy tsy miova mihitsy. Inona moa ilay tsy miova? Na inona ry havana ataontsika? Na inona tsy fankatoavantsika ny didin'Andriamanitra? Na inona zavatra ataontsika mampalahelo an'Andriamanitra dia izy tsy miova. Inona ilay tsy miova? Tiany foana ianao e. Tiany foana ianao. Ianao ilay mahalalany. Ny olona ry havana dia izao ny olona rehefa misy zavatra ataontsika amin'olona ka mafimafy dia tsy te herika intsony ny olona iny hoe za rehefa fitahany iniko. Iny ve? Za rehefa nataon'iny ohatran'izao dia miova ilay fitiavana. Fa Andriamanitra tsy miova ny fitiavany antsika. Ary raha jerena dia izao hoe tsy misy mahafehy. Tsisy mahafehtsika hoe aza tao mamay be. Tsisy mahafehtsika hoe aza tao mangatsika be. Fa izay maha-Andriamanitra lehibe azy. Izay maha-Andriamanitra lehibe ary tsy mitovy amin'ny olona mihitsy Andriamanitra. Lehibe Andriamanitra ary manana fahefana tsy misy afa-tsy izy rery ihany no manam-pahefana ary izy rery ihany no tompony fahefana amin'izao tontolo iainantsika izao. Ary tsy misy mahafehy amin'izao tontolo izao afa-tsy Andriamanitra rery ihany. Vakiana teo ny tenin'Andriamanitra ry havana io Deutéronomia io. Ozy izy hoe misoa ho azon'izay olona manaraka ny Jehova, manaraka ny didiny. Ary misy kosa loza izay anjoa izay rehetra tsy manaraka ny didin'Andriamanitra io. Ho Davida mpanao salamo ry havana hoe ho any amin'iza moa zahay? Ho any amin'iza moa zahay? Dia tsika rehetrarehetra koa androany no tena hoe ho any amin'iza moa zahay? Fa manambara ry havana ny tenin'Andriamanitra fa na iza tsy misy afaka mamela heloka atsika. Na iza tsisy afaka miteny atsika an'izany hoe afaka mampisy ny loza ary afaka koa malala ny loza ary afaka koa mandrotsaka fitahiana ho atsika. Tsy misy afa-Andriamanitra rery ihany. Ka izay nahatonga ny Davida salama hoe nisafidy ozy izy Davida mpanao salama ho any amin'ilay Jehovah Andriamanitra rery ihany. Any amin'io Jehovah Andriamanitra tompontsika io rery ihany. Antsika metoraka. Na manana saina tahaka n'inona ary tsika ry havana. Na manana hery tahaka n'inona ary tsika ry havana. Tsy mahefana inona na inona. Tsy mahefana inona na inona. Fa any amin'io Jehovah Andriamanitra io rery ihany. Any amin'ny Jesosy rery ihany. No fahatsika mitodika satria izy le manam-pahefana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Anio ny tenin'Andriamanitra hoe raha mitandrina ny didiko ianao. Anio izy izy anio. Ho asandratra ao ambonin'ny firenena rehetra ianao. Ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetrarehetra izao. Raha manaraka ny Jehovah Andriamanitra ao ianao. Dia misafidy tsika ry havana. Omen'Andriamanitra safidy tsika.
ny safiditsika hoe iza anaraka ny didin'Andriamanitra ve sa hiandro ny loza izay tonga eo amintsika omen'Andriamanitra safidy izay mandriamanitra azy koa izy tsy mba mana forcé fa mame safidy malalaka ho an'ny olona tsirairay avy mba hanao ny sitrapona hanao ny sitrapona maninona ary tsika ry havana no tsy asandratr'Andriamanitra voalazany teo maninona ianao hotahina ianao any an-tsaha hotahina ianao any ateraky ny kibonao hotahina ny aronao hotahina ianao raha miditra Jehovah Andriamanitra ao mandresy ny fahavalonao andidy ny fitahina ao aminao anandratra anao amin'ny firenena rehetra hotahina ny ateraky ny kibonao ovahany Jehovah anao ny lanitra ny trano fitehirizan-tsoa andatsahany ranonorana ianao tsy mpisambotra fa hampisambotra maninona izany ry havana ny tsy tanteraka maninona izany ny tsy tanteraka eo amin'ny fiainantsika indraindray tsika ry havana dia izao hoe indraindray ny devolo ny lazaintsika fa mahatonga an'izany tsika mihitsy manoloana ny zavatra misy ny situation misy omen'Andriamanitra safidy fa indraindray tsika ry havana ny safidy ny aizina dia misafidy ny aizina tsika satria tsy mahafantatra tsara sy tsy mahatakatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny situation anankiray ary izay no mahatonga n'Andriamanitra izay mahatonga antsika hoe manoloana ny zavatra rehetrarehetra dia izao tena hoe aleo Jesosy mimelo lalana ary miatorahany amin'ny mandrakariva miatorahany aminy hoe ho any amin'iza moa zahay ny teny Davida mpanao salama dia tsika koa tahaka an'izany hoe any aminao zahay Jehovah any aminao zahay Jehovah no mitodika any aminao zahay no mametraka an'izao manahirana rehetrarehetra izao any aminao sofa misy an' Jesosy tsika ry havana mampalahelo any amin'izao fanandro iainantsika izao hoe za tena mijery mihitsy ry havana hoe tena manao chapeau tena hoe manao chapeau amin'ny olona izay tsy manana an' Jesosy nefa mbola tafavoaka amin'izao fiainana izao fa tsy tafavoaka mihitsy na miriodriotra sy miazakazaka raha tsy tafavoaka tsy manana fitsaharana na anananao ara izao rehetrarehetra izao kanefa tsy manana an'io Jesosy io dia tena mahatsiaro mihitsy ry havana hoe tena ho zao hoe chapeau izay tsy manana an' Jesosy raha mbola tafavoaka fa sosintsika ry havana manana an' Jesosy tena hoe Jesosy ane dia izao hoe eo foana miantso fotsiny tsika Jesosy tario lalana izay amin'ity zavatra ity ampio zahay Jesosy amin'ity zavatra ity ianao Jesosy no ametrahako amin'ity zavatra ity zay fotsiny ane zay fotsiny dia faly Jesosy faly izy satria any amintsika no mitodika ao amin'ny oabolana toko 7:17 ao dia milaza an'izao hoe fahadalan'ny olona ozy izy manimba ny alehany izay tenin'Andriamanitra izay tamin'ny maraim-baovao tamin'ny alakamisy dia nandresy lahatra na mihitsy ilay izy hoe indraindray tokoa Jesosy dia izao hoe fahadalan'ny olona no manimba ny alehany dia maninona any amin'Andriamanitra ny sosotra ny fony any amin'Andriamanitra ny sosotra ny fony nefa ny ataony ihany no mahatonga le fahadalana ataony ihany no mahatonga ny zavatra tsy ho lavoraro ohatra dia any amin'Andriamanitra na manilika koa devolo no mahatonga an'izao tena le devolo mihitsy mahatonga an'izao fa tsika omena safidy mihitsy tsika omena safidy manoloana ny zavatra anankiray dia le safidy tsika koa indraindray mahatonga n'le zavatra tsy andeha arak'izay laoniny dia sosotsika rehefa avy eo dia soso fa naninona raha Andriamanitra maninona mahatonga an'izao fahoriana izao Andriamanitra anie tsy mahatonga an'izany fahoriana izany indraindray tsika mametraka fanontaniana izany nisy namana le lasa nodimandry dia nisy anankiray olona nanoratra tao dia tena hoe nanameloka an'Andriamanitra nanameloka an'Andriamanitra hoe Andriamanitra raha Andriamanitra naninona mampisy an'izao fahoriana izao zaza 2 volana ve dia maninona no alaina le olona satria izay le tsy fahafantarana ry havana ny sitrapon'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra tonga teo mampianatra fa misy zavatra mahatonga an'Andriamanitra tsy hiasa indraindray mahatonga
n'Andriamanitra tsy haneho ny voninahiny eo amin'ny zavatra ataontsika indraindray. Dia nambarany tenin'Andriamanitra teo misy fomba fiainantsika, misy zavatra fomba ataontsika mahatonga n'Andriamanitra io hoe raha makatony didiny ianao, raha manao ny sitrapony ianao, dia be dia be ny didin'Andriamanitra, be dia be ny sitrapon'Andriamanitra izay voalaza n'ity baiboly ity. Fa misy indraindray tsy ataontsika dia reny rehetrarehetra eny mahatonga sakana, reny rehetrarehetra eny mahatonga blocage, mahatonga n'Andriamanitra tsy hiasa. Kaneo ny heriny sy aneo ny voninahitra, ampahafantatra antsika hoe izany eny tompo-pahefana ny zavatra rehetra e. Izany eny manao n'io zavatra io e. Izany eny manam-pahefana amin'io zavatra io e. Ary ny zavatra anankiray tsikaritra ry havana dia izao hoe ao amin'ity fotsika ity, ao amin'ny fo nanonona vavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia hoe ny fonay, ny sainay, ny ao anatinay rehetrarehetra ao, reny rehetrarehetra reny le mahatonga blocage ka mahatonga n'Andriamanitra ry havana tsy hiasa eo amin'ny fiainantsika. Ary reny no ambarany isan'andro hoe elao, satria nomena safiditsika ho aho dia afaka mihitsy tsika mitsoka an'ireny, satria satana fahavalo dia izao eo miandro mandrakariva. Miandro mandrakariva izy amelezana anao, miandro mandrakariva izy anafiana anao, miandro mandrakariva eo ambaravarany fotsika eo, miandro izy. Dia raha vao misy irika kely fotsiny dia miditra izy ry havana. Ary rehefa miditra izy, rehefa tafiditra ao dia tafalatsaka ao anatin'ilay otitsika, tafalatsaka ao anatin'ilay ota. Dia maninona? Tsika nefa tsy tian'Andriamanitra hitoetra ao anatin'izany. Tian'Andriamanitra tsika ho hanana fifaliana, ho hanana fiadanana, ho hanana fitsaharana. Fa maninona ilay ota kely iny tafiditra. Dia io fotsika io fo io ry havana, ohatra miverimberina foana moa izay tamin'ity fampianarana tamin'ity herinandro ity, ary mandresy lahatra any anaty mihitsy ilay izy hoe fa maninona tokoa moa fonaina i Jesosy e. Ohatra n'ity ozy izy ao amin'ny anina hoe ny fotsika io dia kely bilitika tahaka an'ity, kanefa dia vesara ny zavatra maro, vesara ny zavatra maro be eo anatin'ny fotsika io. Dia indraindray ara ry havana na ao anaty tokantrano ao ara maso mifampijery fotsiny e, dia mahatonga fahatezerana. Inona ny jerijerenao? Fa manina maso fotsiny mifampijery. Le anankiray mety hoe mba mahafinaritra ianao na mety ihany, fa na mba hoe mba te hijerenao izy. Indraindray le anankiray satria tafiditra le raha, inona ny jerijerenao? Fa misy inona? Tonga le fahatezerana. Io fahatezerana io ry havana dia fototra anankiray tena hoe io fotsika io zany e. Io fo io ny tena bazy, io fo io ny tena bazy ny zavatra rehetra. Fa maninona ozy izy le tenin'Andriamanitra? Rehefa tsara ozy izy ny masonao dia maninona ozy izy? Tsara avokoa izay jerevanao. Ianao mihitsy zany no manana maso ratsy. Ary izay le hoe ho amin'ny fanavozana ny saina. Any amin'ny Romana any izay, ohoka ho amin'ny fanavozana ny saina. Rehefa ratsy io saina io dia maninona? Lasa misaitsaina ratsy mandrakariva. Ohatra fotsiny izao hoe misy olona anankiray andefasanao mesazy ohatra, dia tsy mamaly mihitsy n'ilay olona. Tezitra angambana izy dia tsy mamaly. Tsika ny tonga dia efa manao calcul ao amin'ny sainao. Tezitra angambana ilay olona matoa tsy mamaly an'ilay mesazy. Fa maninona tsy valiana? Io saina io mila avozina io ry havana. Ary io saina io tena mamitaka atsika mihitsy. Fa izao rehefa tsara no anatin'io fisainana io, mangala foana fisainana tsara. Mangala ahoana ozy izy le fampianaran'le mpanompon'Andriamanitra anankiray izay, na mety misy zavatra ratsy na mety ataon'ilay olona, fa raisy zavatra tsara foana no anatin'ny fisainanao ao. Mety mba sahirana angambana izy e, matoa izy tsy namaly an'ilay telefona. Mety le fahatsarana rehetra raha vao ovaina io saina io, ovaina io saina io dia izao tsara daholo ny zavatra rehetra amin'izeo. Ka androany ry havana, raha tia hitany hoe Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainana eo, androtsaka amin'ny fitahiana mahatretrika eo amin'ny fiainanao, dia mila manamboatra tsika ry havana. Teny izao tsika dia mila manamboatra na ny fo na ny saina na ny fomba fiteny, arak'ilay sitrapon'Andriamanitra teo.
manana fahalemem-panahy oka niary havana dia notongiko amin'i Jesosy mandrakariva Jesosy io mantsy tsy mba nanako ry havana meo fahalemem-panahy Jesosy na mety manazavazavatra ary andrandray satria ohatra mitritritra dia indraindray mety raisin'ilay olona hoe masikana hoe ohatr'izay fa io ny any angatahako amin'i Jesosy mandrakariva meo fahalemem-panahy meo fahalemem-panahy Andriamanitra fa rehefa manana fahalemem-panahy tsika ry havana dia izao mifindra ho azy ilay izy mifindra ho azy ilay izy mifindra any amin'iren'ilay olona ireny dia miasa Andriamanitra ka izao misy tenin'Andriamanitra milaza hoe any amin'ny Matio any tezera ozy izy fahaza manota tsy misy olona tsy tezitra tsy misy olona hoe tsy tezitra zany rehefa olona tsy tezitra zany dia tena olona masina zany olona fen'ny fahamasinana rehetra fa tadidiko mihitsy ny dadatorivo teto rehefa miteny aza mitoetra 2 secondes ihany 2 secondes ihany ozy izy aza mitoetra maharitra aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika amin'ny fahatezeranao fa 2 secondes ihany zay nahitanao ry havana hoe ao anatinao ny fanahy zay no ahitana hoe Jesosy ao anatinao tsy mahatamana anao mihitsy tsy mampitoetoetra anao hitoetra ao anatin'izany tsy maharitra 2 secondes ianao dia miala ao anatin'ilay izy ka androany ry havana raha tonga izao tenin'Andriamanitra izao raha tonga izao tenin'Andriamanitra izao tena angataka mihitsy ntsika angataka amboary mihitsy Andriamanitra ampio mihitsy ny Andriamanitra amin'ity foko ty afao mihitsy ny Andriamanitra aza vela hitoetra maharitra ela amin'ny fahatezerana ao anatiko ao fa Mosesy ry havana dia izao rehefa ilay teo atendrombohitra nangateta be nangateta dia rehefa nangateta dia izao satria misy fahatezerana tao anatiny tao mikapoka an'ilay vatolampy fa manino ty vatolampy ty tsy mamoaka rano satria nangateta io vatolampy io mamoaka rano foana fa teo amin'ny fotoana nakanisan'ny Mosesy teo dia rehefa nikapoka n'io vatolampy io izy tsy nisy rano nivoaka teo dia rehefa tsisy rano nivoaka dia tezitra Mosesy tanareo zay le fomba hidiran'ilay Satana ao anatintsika zavatra kely fotsiny nefa eritrereto ny asa lehibe vita Mosesy ny asa mahagaga nataon'i Jesosy nitarika vahoaka maro hiditra ho any amin'ny tany Kanana kanefa dia izao tsy tafiditra tany izy tsy tafiditra tany izy Kaleba sy Josoa ihany tafiditra tany satria vokatra izay zavatra izay fotsiny ary indraindray mety everitsika hoe zavatra kely zany zavatra kely fa anio ry havana eto eo amin'i Jesosy eto eo amin'i Jesosy ny fotsika eto eo amin'i Jesosy ny mombantsika rehetrarehetra dia hiasa Andriamanitra anafaka anao anala mihitsiny misy tena mitoetra ao anatin'izany anafaka Jesosy ry havana zay natonga ny teniko tamin'ny voalohany teo hoe tena dodina sy maika Andriamanitra satria tazany daholo tsika rehetrarehetra rao tsisy afaka misitrika fa na misitrika ary tsika ny anaty ranomasina dia izao hitan'Andriamanitra daholo mandinidinika izao mandinidinika anao hoe mahita ny tsirairay avy mahita ny tsirairay avy ary io fo io nefa ny Andriamanitra ny tena takiny amintsika dia izao hoe anaka le fo omena izy tsy miteny hoe anaka meo any vavanao anaka meo any sofinao anaka meo any tongotrao fa zao le fo io ihany tena takin'Andriamanitra amintsika zavatra misy koa ry havana dia izao hoe tady olon'Andriamanitra irahana anao ny asany anatanteraka ny asany fa reny rehetrarehetra reny koa mahatonga indraindray irahana zao tsika irahan'Andriamanitra reny rehetrarehetra reny koa indraindray mahatonga an'Andriamanitra mahatonga ny blocage satria ny fidy atsika Andriamanitra fidy asy ny fidy anao andeha hitory ny filazantsara any amin'ny olona rehetrarehetra any fa tsika maninona indraindray tsika matahotra indraindray tsika tsy manaiky indraindray tsika na dia efa mpanompon'Andriamanitra ny fidiana ara any Madagasikara ihany izao dia resaka tamin'ny ray aman-dreny anankiray lehibe dia izao misy izy ny mpiandry manatitra ny akanjony ty akanjo ty zany averiny tsy mahavita tsony ty ny akanjoko fa averiko dia ozy hoe Jesosy
za tsy miteny hoe ny mpiandry ny tena hoe masina indrindra, za tsy miteny hoe ny mpiandry ny tena ambony indrindra, fa le ositra ny fidianana anao, le ositra nanosorana anao mampiandry privilège ane zany ry havana e. Novidian'Andriamanitra ianao anatin'ny maro ho mpiandro ondry, ho solotenan'Andriamanitra. Kanefa dia zany ry havana ny mihitsy, tsy mipastera ane no nifidy atsika e, tsy mipastera ane no nifidy nifidy anao e, fa Andriamanitra mihitsy. Dia any amin'ny ohabolana toko 20:15 misy manao hoe ny malaina tsy mety miasa ozy izy amin'ny ririnina. Ny malaina tsy mety miasa satria kamo le olona. Zao zay libre, zao zay malalaka. Ao amin'ny mampiandry zay voafefe ny momba anay rehetra, na ny hanina hoaninay ary, na ny tafianay ary, na ny fiakanjonay, na ny fiainanay. Voatsindritsindry zay, voafefe zay. Fa tsy ilay Andriamanitra lehibe nifidy, ilay Andriamanitra lehibe naniraka. No jerena dia maninona ry havana? Mangahy ahy Jesosy, mangahy ahy Jesosy. Dia hoy toy ny le ohabolana hoe na dia angataka azy izy raha fararana tsy mahazo. Zay ne ry havana e. Zay mahatonga ny fitahiana io indraindray tsy tonga. Satria zao mpiasa malaina, mpiasa kamo, mpiasa tsy mety manao ny asan'Andriamanitra, mpiasa ny rano tsy mety manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra tsy mampiandry ihany be dia be ny asan'Andriamanitra, na reo mpitendry zava-maneno reo, ny choral, ny STK, ny mpiomana, ny mpampianatra, ny dekona, ny be dia be, na ny atao hoe olon-tsotra ara. Misy antso itson'Andriamanitra antsika ny tokantrano any anao sitrapon'Andriamanitra. Ary matotonga eto tsika androany mandreny teny rehetra hatramin'ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany teo dia mampianatra tsika ry havana. Na dia ny fomba fiteny eo tokantrano ao ary ampianarin' Jesosy tsika hanana fahalemem-panahy, ampianarin' Jesosy tsika hanana fitiavana. Fa izao fitondran-tena tsika ane, fitondran-tena zany dia manova olona. Ohatray, ary le vadiko ty tao lasa ohatran'izao, ary le vadiko ty tao lasa tsy namaly tsony, ary le vadiko ty tao lasa mandefitra. Satria io fandeferana io tena zava-dehibe. Fandeferana tsy misy mety mandefitra, indrindra moa rehefa tena hoe samy mpanompon'Andriamanitra. Mahita mantsy amin'izao hoe aminay mivady, samy eo manamarimary tena eo, manamarimary tena. Fa zao le manao pa voalohany, zay ny sitrak'Andriamanitra. Satria ianao miazakazaka. Hoy ny fampianarana za moa tsy nanatrika tamin'ny larobe, rombay mihitsy mandeha manetry tena eo amin'ny vadinao, mandeha mihetry mihitsy. Fa teneniko antsika hoe iny fetrenao iny ane mety mieritreritra le vadinao hoe hoy to lasa faible ty. Fa amin'Andriamanitra iny amin'Andriamanitra iny fandeferanao iny fetrenao iny tena hoe sarobidy amin'Andriamanitra. Ary tsy ataon'Andriamanitra tsinitsinina mihitsy ny olona mandefitra ry havana. Tsy resy akory ny olona maninona moa misy hira zay, tsy resy akory ny olona mangina. Tsika raha manana hira ohatr' zany. Ka raha izany tena hoe ampianarintsika mampietry an'ity tongotra ity, mampietry midina ambany dia ambany. Fa mahita ny voninahitr'Andriamanitra ry havana. Andramo ane, andramo fa izao fa tsara fa fanaovana an'izany. Zao vanandro zao koa ry havana dia zao hoe maro ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra intsony. Maro ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra intsony ka na ny tsy fahamarinana rehetra ara dia na mpanompon'Andriamanitra ara zao dia zao manao ny tsy fahamarinana. Be dia be ny tsy fahamarinana. Maro zao Jehovah efa miteny fa fatahoran'Andriamanitra no azonao fiainana. Zay le fiainana sa fahafatesana. Fiainana sa fahafatesana. 10-0 ve? Raha vao mieritreritra ianao hoe 10-0 ve dia atakaliko an'izay zavatra rehetra niarahako tamin'i Jesosy rehetrarehetra zany. Dia tsy atahotra an'Andriamanitra ve amin'ity zavatra ity? Be dia be ny olona zao tsy matahotra an'Andriamanitra, manao ny tsy marina rehetrarehetra. Be dia be. Na mety hatrany am-piangonana any ara dia zao, na ny rakitra eo ara dia zao misy mangalatra. Fa ozy izy le pastera hoe avelao azy ozy izy fa ny Jesosy. Zay fotsiny tenin'ny pastera. Za tena efa tahita zany tamin'ny Madagasikara. Avelao anazy ozy izy fa ho avy ny fotoana. Ho avy ny fotoana
hitsaran'Andriamanitra tsaran'Andriamanitra ny olona tahaka an'izany amin'izao vanim-potoana izao koa ry havana dia izao hoe maro tsika ny tsy manam-paharetana tsy manana faharetana intsony amin'io misy fahoriana mantsy izao misy fahoriana tena hoe samy manana misy fahoriana dia maro ny olona tsy manam-paharetana intsony fa Jesosy miteny hoe ety amin'izao tontolo izao ny ahitantsika fahoriana ety fa tena milaza mihitsy izy samy manana tsika hoa samy manana ny endrim-pahoriana samy manana ny azo fijaliany fa le izy fotsiny tsy mitovy dia maro ny tsy manam-paharetana tsy maharitra tsony maro ny lavo be dia be mifaka-panahy maro enina dia mpanompon'Andriamanitra ary lavo izao tsy maninona e mba miarakaraka eto tsy maninona misotro whisky fa mba indray mandeha ty fotsiny mba indray mandeha ty fotsiny manao an'ity zavatra ty lavo na dia mpanompon'Andriamanitra ary tenin'Andriamanitra dia miteny ry havana hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena maharitra hatramin'ny farany no vonjena izay no vonjena izay maharitra miharitra zavatra maro ety amin'ny fiainantsika ty misy zavatra tsy maintsy aretana Jesosy ary ny tondra ny azo fijaliana tsy nanota akory tsy nanota tsika miendrika izany fampianaran'Andriamanitra anana faharetana fa izay maharitra hatramin'ny farany ozy izy no vonjena men'Andriamanitra safidy ary tsika ry havana men'Andriamanitra safidy zasy ianao androany akatony didin'Andriamanitra ve dia hita fiainana sa tsy akatony didin'Andriamanitra dia izao fihafatesana fahoriana fijaliana izany ny miatra eo amin'ny fiainantsika ka raha tia hita fahasambarantsika amin'ity androny ity dia raisay tenin'Andriamanitra izany inona zany ny toe-panahy tokony ananantsika hitehirizantsika an'izany mpahandresena ny fakam-panahy maro inona ny toe-panahy tokony ananantsika apetrao mihitsy ny fanontaniana Andriamanitra inona ny toe-panahy tena tokony ananako androany inona ny fiadiana hoentiko miady amin'izany androany dia apetrao ny fanontaniana hoe efa nateraka ve zaho efa nateraka ve ianao zay ny zanatsika rehefa tena hoe naterakitsika reny zanakitsika reny dia izao reny tsy mba manana mihitsy izy hoe ay hoenty ny dada amin'ny tomobile zao dia hoe hoenty ny dada hivarikady ve zanatsika ve manahy hoe ay inona ary zao no aniko androany tao tsy ny asy dada tao tsy ny asy neny inona no aniko reny zanatsika reny tsy mieritreritra an'izany satria fatany fa ianao le rainy ianao le dadany ny assurance miatoka amin'ny fiainany dia izao dada sy mama dia tsy mierikerika mihitsy izy maninona izany manana fahatokina izy izay le toe-panahy anankiray manana fahatokina ary io fahatokina io tena zava-dehibe mihitsy amin'Andriamanitra hoe matoky ve tsika tovy takany jareo ve zanakao io jareo ve zanakao io rehefa taditady hivilivily hoe tsy hanana fahatokisana zay dia jerevo ny zanatsika hoe ty zanako ty ohatr'izao zany ohatr'izao kay zany le tsy manam-pahatokina zay le toe-panahy ry havana toe-panahy tokony ananantsika tokony ho tehirizitsika hifikiratsika mba handresena an'izany fa izao rehefa manao betisy kosa reny zanakitsika reny dia maninona to mikapoka ihany tsika indraindray kapoka rehefa manao betizy dia ataovy tahaka an'izany koa tsika manao betizy dia na mitady bomboara izy dia tsy ometsika za mba te hijery sinema satria ianao nanao betizy dia tsy mahazo dia tahaka an'izany koa tsika tahaka n'io tenin'Andriamanitra io rehefa tsy manaraka ny didin'Andriamanitra dia jereo daholo ireo zavatra rehetrarehetra manjo rehetrarehetra eo vakio io ninina ny vakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo moa izy satria lava be izany no mahatonga ny fitahiana tsy hirotsaka satria manao betizy misy betizy atao dia tonga ireo zavatra rehetrarehetra ireo androany raha tonga io tenin'Andriamanitra io ry havana dia izao hoe hanafaka anao androany hanafaka atsika androany Andriamanitra na toe-po zany na toe-tsainy zany fiainatsika rehetra any atokantrano any androany Andriamanitra ny teny amin'io tenin'Andriamanitra io hoe raha makatoa an'izany tsika raha makatoa an'izany tsika dia izao
androtsaka ny fitahiana, androtsaka ny fiadanana, fiainana be dia be no azonao. Raha misafidy very havana tsy alozina toy izay ho any amin'ny fahafatesana, aizina. Raisina nena ho a tokantrano fotsiny ara rehefa mifamaly ny mpivady na ny ankizy ara ne ory ory ny ankizy, sahirana ny ankizy. Ka androany raha tonga izay tenin'Andriamanitra izay, anio safidio, tonga any an-trano dia ampiaro ny tenin'Andriamanitra rehetra. Raha mbola tsy manana fatokiny ianao, manaova entraînement amin'ireny zavatra misy ireny, amin'iren'ilay situation misy ireny ene no pratikeny. Le situation misy iny no ataonao pratika. Hoe eto amin'ity zavatra ity hatraiza ny fatokiko an'Andriamanitra. Dia manao pratika, manao entraînement. Fa reny atletista lasa goavana be reny, tsy tonga amin'ireny reny atleta goavana be reny raha tsy efa entraînement. Reny ara firy reny mpanao lomano reny firy ao anatin'indray andro reny 4 heures sa 8 heures manao entraînement foana. Fa tsika indraindray manao kely fotsiny dia tsy manao an'ilay entraînement dia tsy tafavoaka mpandresy. Ny hiran'ny louange tamin'ny voalohany teo hoe mpandresy zahay, ho mpandresy zahay. Ka raha teo ho mpandresy tsika ry havana amin'ny fiainana, ahita fiainana feno fiadanana ao tokantrano any, ao amin'ny fiainantsika rehetrarehetra eo manaova entraînement miaraka amin'ny Jesosy. Dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra fa ahita fifaliana, ahitana misy miracle sehon'i Jesosy ao. Ary raha misy voageza sy voafatotra ao, mbola tsy voava, misy blocage mety mahazo dia izao hoe io koa tsy mahafatena, tsy afaka ao io. Fa zao tena eto eo amin'ny Jesosy mihitsy. Angatao izay rehetra hitana hoe tena eto tena tsy afaka mihitsy. Ty zavatra ty tena mbola tsy afaka mihitsy, ty tena mbola mamatotra anahy mihitsy ty. Dia eto eo amin'ny Jesosy ry havana. Fa ho tonga aminao ny fita izay riny ny fonao ozy izy dia ho tonga aminao, izay tadiavinao dia ho tonga aminao. Raha makatony didiko ianao sy mitandrina ny teniko dia ho tonga aminao izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Amen. Vavaka tsika. Jesosy izay ny teny nomenao anay androany. Hatramin'ny androany fotoana Jesosy dia nampianatra ianao ny amin'ny vavanay, nampianatra ianao ny amin'ny fonay, nampianatra ianao ny amin'ny masonay, nampianatra ianao ny amin'ny mombanay rehetra. Fa rehefa reny rehetrarehetra reny no marina sy mahitsy eo masonao dia tonga aminay Jesosy ny fitahiana rehetra. Saotra indrindra Jesosy malala, ny angatahako aminao Tompo, izay rehetra nafafy teto androany. Tompo malalo, tena mba hoe ampibebaka anay. Tonga any an-trano izay, tonga any amin'ny fiainanay izay Jesosy dia anao entraînement isan'andro, anao pratika Jesosy. Fa raha tsy izany mandalo fotsiny amin'ny sofinay reny rehetrarehetra reny dia tsy misy dikany eo anatrehanao. Izany Jesosy mba irin'ny foko lalina indrindra amin'izao maraina izao. Ary mihoatra noho izany no tena fanirinao satria tianao izay tsirairay avy ho zanaka mpandovanao. Handova ilay fiainana mandrakizay ary izany anie Jesosy niazaka zanao hoe tsy misy tianao very izay tsirairay avy reto fa samy tianao ho any aminao ratrizay. Dia izany mahatonga anao dodina mampita n'izao teny izao ho voninahitry ny anaranao. Dia tonga aminay Jesosy ny fitahiana rehetra, tonga aminay Jesosy ny fiainana be dia be araka ny teninao. Ka dia ataovy misafidy izay androany, hisafidy izay Jesosy hakatodiko ny didinao mba ho voninahitry ny anaranao ny fahavelomanay tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy ny zoko mametrika izany vavaka izany misaotra Jesosy. Amen. Dia misaotra Andriamanitra mandrakariva any amin'ny nanomezany mpanompony nitondra ny teny tamin'ity andro maraina ity. Fiainana sa fahafatesana. Raha manao ny sitrapon'Andriamanitra voentsika tamin'ny maraina teo dia fiainana izay ny dikany. Fa raha manohatra an'izay kosa mazava ho azy fa fahafatesana. Mangataka ny atokopira hiakatra nanao ny anjara fanompoana azafady misaotra tompoko.
Misaotra ny atoko mpihira nanao ny anjara fanimpona. Raisiko ngamba ny filazan-draharaha amin'ity andro an'ity filazan-drahantsika amin'ny herinandro manaraka dia mbola tsy miova aloha tahako ny mahazatra zany ny amin'ny birao dia fahafantatra ny alarobia ny fivoriana sy fitondrana-bavaka ny zavatra rehetra manaraka an'izay ny chorale sy ny fiomana ny asabotsy dia mba mijery ny amin'ny messenger ny amin'ny message ny louange dia nareo moa efa samy manana amin'ny groupe mijery amin'ny message tsirairay izay mbola tsisy fiovana aloha hatramin'izao fa zay angamba ny filazan-jarantsika ny amin'ny herinandro. Zao tsika dia hanao ny rakitra
anao rakitra anao ny tatana rakitra tsika ataontsika ny raha FPTM enina sy telonjato mamafasa vo aza mba kivy manao zavatso araka ny teny teo hoe ny tsarananao mandrakariva ny zavatra ataonao hita amin'ny ataonao andavanandronao no hitsarananao ataontsika zany hoe mamafasa vo aza mba malaina manao ny asan'ny tompo izay ihany rehefa vita ny rakitra dia mijanona dia ataontsika ndrakitra ny vavaka fanolorana ny rakitra ira enina sy telonjato mamafasa voa ka aza mba malaina malalo ndretondray ny vokatra avy amin'ny tsiraray avy Jesosy ianao no mahita ny elan'ny paosiny tsiraray fa kosa ny tena andrasanao aminay dia ny tenanay ankehitriny zay Jesosy dia manolovoandray zany ny fanoloran-tenanay raiso ny momanay rehetra anjakao fa ho anao zahay ireo ny rakitra Jesosy ireo mba voango ny tananay fantatrao ny antony ny ampandrosoana ny ambainday ny asanao hitanao ny saza koa mianjo ny fiangonana dia mba angatahana itsodrano feno avy aminao mba ianao no ampitombo ary antanteraka sa amin'izay zavatra ilaina Jesosy eto amin'ity fiangonanao ity ka dia ireo kitapony ny voana Jesosy koa ianao nahita mahita ny kitapony voandreo dia ianao ainao manampitombo amin'ny kitapony voandreo ka mba voninahitry ny anaranao rery ihany zany rehetrarehetra zany Jesosy amin'ny anaranao no ametrahany an'izany vavaka zany sotra tompo amen petraka isika tompo efa maramarana fotoana isika amin'ity marain'ity anao iraray isika alohan'ny vavaka famaranana sy ny tsodrano sy apetraky ny mpanompony amintsika ty marain'ity fa alohan'izany dia anao hira aloha isika hira 5:30 amin'izay zavatra rehetra amin'ny herinandro manaraka zay angatahantsika amin'ny tompo hoe
eo ambanin'ny fiainy eo ambanin'ny fahasoava mandakarivany ny herinandro izay angatantsika aminy ka ataontsika io irio hoe 5 senjato ataontsika ny andiny voalohany aloha vita ny andiny voalohany dia anao vavaka sika zany anao vavaka ny amin'ny herinandrontsika rehetra dia vita ny vavaka famaranana dia toisantsika ihany io irio fa ny andiny fahaefatra vita ny andiny fahaefatra dia metsaka nitsodranony ny mpanompany zay aina ny fetra zany no tenyity zanakao 5 senjato ny andiny voalohany iny ataontsika vita ny andiny voalohany dia hivavaka isika dia vita mivavaka dia ataontsika ny andiny fahaefatra vita ny andiny fahaefatra dia mitsangana ny mpanompony hanao nitsodrano amin'ity marainty aina ny fetra ary Jesosy tompo zany no tenyity zanakao vonon-kanaraka anao sy hanompo amin'ny mora sy sarotra atao 635 amin'ny FPTM. Iaraka iondrika hivavaka isika hitondra izay etaetatsika ao am-potsika ao ny amin'ny herinandro izay sokafan'ny tompo antsika dia angataka isika ny fitahiana matretrika zany amin'ny herinandro zany hoeto daholo sokafo ny vavanao dia anontany dia angatao fa izay mangataka ihany no omena izy ny tompo dia hiara iondrika hivavaka isika tompo. Jesosy malalo misaotranao tamin'ity marain'ity raha mbola afaka nanotanteraka indray ny fanompompivavahana teto tamin'ity teo amin'ny fiangonanao ity vavahadin'ny lanitra ao ihany ity Jesosy fa ianao no mahita ny foniny tsiraray ary raha hitanao ny foniny hiditra tamin'ity fiangonan'ity dia ianao kosa hamoaka amin'ity ahita fahasoavana ahita fitahiana raha hivoaka amin'ity tenim-poninao masin'ity Jesosy tsy tokony tsy takony ny idirany teto ny voany eto Jesosy fa hanana fifaliana mandrakariva ny amin'ny fanarahana anao araka ny irany teo hoe aina ny fetra ny amin'ny anarahana anao Jesosy Kristy namorana sarotra ianao eo anilany mandrakariva ka dia mametraka ny herinandro indray izay Jesosy mba ho fen'ny fahasoavanao indrindrindrindra ary feno fitahiana izay avy aminao ihany fa betsaka ny zavatra mety ho mahazo anay rehefa ianao no ametrahany amin'ny fiainanay Jesosy dia ianao no miady ao anay araka ny tena hoe ianao reo eo angila fa za kosa hiady ho ianao dia jereo ny mpianatra Jesosy raha mbola anatin'ny fakandrivotra arovy amin'ny ny asany ratsy rehetra jereo koa ny mpiasa Jesosy mba ampitombo ny fahasalamana hery sy tanjaka ahafahany manompanao be koa hatrany dia mametraka koa zahay Jesosy ny fiaina amin'ny fiangonanao mba eo am-pilatananao mandrakariva amin'ny fiangonanao satria ianao Jesosy Kristy ianao ny loha amin'ny fiangonana ary mametraka sahady zay Jesosy ho an'ireo mpiany mazakazaka aminay izay andeha hiala sasatra tompo malala raha andeha hiala sasatra ireny tsy hiala sasatra kosa ianao fa hianara dia azy mana araka ny any amin'ny toerana izay rehetra misy azy eny ary tsy hafoy nasaraka azy koa fa eo anilanay mandrakariva eo ny mombanay rehetra zay izay mbola mitoetra koa dia mametraka ny fiainanay tsirairay avy eo am-pilatananao aza mafoy na masaraka anay Jesosy Kristy fenao ny antom-pisinay dia matsiaro manokana zahay Jesosy ny amin'ny marary na marary ara-nofo io na marary ara-tsaina indrindra fa marary am-panahy ianao le mpitsabo tsara indrindra tompo malala ianao no antononay ho any amin'iza tokoa moa zahay fa ianao ihany no tsabo tsara indrindra Jesosy anasitrana ka
iveriny eo aminao ary anompanao amin'ny andro sisa rehetra zay mbola amianao anazy. Dia mahatsara manokana koa zay Jesosy ny firenenay zay misy misahotakotaka. Jerevo ny alehibe indrindra fonao, tsy tia mikorotana ianao, tsy avy aminao zany, tsy tia savorivory ianao fa ny tianao dia ny filaminana tompo malala. Ka oentinay manokana eo am-pelantananao ny firenenay sy ny vahoaka ao anatin'i Jesosy mba hanana fiadanana. Araka ilay teneny tamin'ny mpianatra eo manao hoe fiadanana no avelako anareo, fiadanana no omeko anareo. Zany ny irinay Jesosy raha mety ianao tsy manery anao zay Jesosy, fa ianao manana fotoana ny amin'ny asanao. Dia mametraka ny firenenay eo am-pelantananao. Ny firenena mandray anay koa tompo malala dia mametraka azy eo am-pelantananao mandrakariva mba hanompanao koa ny vahoaka sy ny mpitondra. Zany no irenay koa tompo malala, mba horay ihany zahay rehetra rehefa tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra ianao. Dia amarana ny fotoana zay Jesosy dia ireo ny mpanomponao vavaka am-pony tsiraray amin'ny faniriny, dia mba ho tanterahanao anie Jesosy zay mba ho faniriny fony, zay mba iriny fony satria anao izy Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao no ametrahany zavaka zany sotra Jesosy. Amen. Toizantsika lera eo zany ny andininy fahefana indray vonon-kandeha. Raisy ny tsodrano avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo. Hitay anao anie ny Tompo ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. Rainay ho zay ny an-danitra, ho hamasina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay noho ny arina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mahirezaka.